midera sy mankalaza manome voninahitra anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao. Tsara nanaovanao ny zavatra rehetra, tsara ny fitantananao anay, na dia tsy mendrika ihany ny anaranao akory ary izahay. Mangataka famindram-po Tompo, mangataka famelan-keloka aminao, miariary sy mianjaanja ao anatrehanao, ny ao anatin'ny fona iaho. Mangataka famindram-po mba diovy amin'ny fananao masina ny fonay sy ny fieritreretanay, mba ahafahanay manatona anao tokoa amin'ity andro anio ity, ary ianao no hanavao anay no ny hery ny fanahinao masina. Hatreo feno izao fotoana izao ry Tompo tsara indrindra, ary mangataka anao izahay mba hatafy manana anjara amin'ny fahasoavanao izahay tsiraray avy amin'ity anio ity indray. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavotra anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny herin'ny androany isika dia nahita ny andininy fafolo tao amin'ny Tesalonianina voalohany toko voalohany. Izay vakiako amin'ny anaran'i Jesosy, ary mba ihany ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Izay no nijerentsika tamin'ny herin'ny androany. Ao anatin'ny fotoanany advent isika izao miandry ny fiavian'i Kristy. Androany isika hijery indray any izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany ihany toko 5, andininy 7 sy 10 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa satria amin'ny andro isika fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Izay no jerentsika androany, fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana. Hitantsika tamin'ny heriny Jesosy no manafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy, amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Jesosy no manafaka amintsika amin'izany. Ary izay ilay nanaovako exemple hoe rehefa tonga eo amin'ny fitsarana dia olga avianao aty hoe ny Tompo Andriamanitra. Fa Jesosy rehefa maheno an'izay dia ozy izay avelao izy fa io, io, olga, nandray ny famonjena vitako io, io novidiko tamin'ny rako io, io. Ary takan'izay ho antsika rehetra, raha mandray ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy itsika, dia izay no ataon'i Jesosy amintsika tsiraray avy. Androany dia izao hoe Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Andray teny fikasana tsara loatra. Any Jesosy aho, any Jesosy ianao, ary isika izay efa notenren'Andriamanitra. Zareo hoe izany fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra izany tsy mamela antsika ho amin'ny fahatezerana izay nambarantsika tamin'ny herin'io, ary efa nambara izany hoe Jesosy no manafaka antsika amin'izany. Androany Andriamanitra mampafantatra antsika hoe ianao izay tonga eto io ianao izay mandrezo tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra nefa nanendry ianao ho amin'ny famonjena fa tsy ho amin'ny fitsarana. Raha vakitsika ny toko 7 ao amin'ny Tesalonianina ihany koa, dia milala Efesianina toko 1 andininy 7 dia zao hoe ao amin'ny Kristy Jesosy tsika no fidin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fifidianan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy izao dia zao
zanany izay nanao ny asa mpamonjena ao isika no antsoin'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anjara amin'ilay famonjena izany hoe Jesosy Kristy no lala mpamonjena ary ahoana moa izay hoe notendren'Andriamanitra oviana ary tsika no notendren'Andriamanitra oviana izany fanendren'Andriamanitra antsika izany oviana dia izao ny voamboara hoe hatry ny mbola tany fahagola mbola tsy ary izao tontolo izao tany sika raha manaraka ny mana isan'andro tsika dia maheno tsara hoe Jeremia mbola tsy noforon'Andriamanitra tany akibon'ireny dia efa notendreny ho mpaminany isika tsy raray avy izao mbola tsy tany amin'ny tany fahavandry fahagola mbola tsy nisy ny fanorenana zao dia efa hoy Andriamanitra hoe ianao ny olga dia anisan'izay manana anjara amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy na inona ny lasana na inona natao tamin'ny fahatanorana dia izao Andriamanitra efa nanendry ahy mety misy taona marobe ahy tsy niditra am-piangonana mety misy taona marobe ahy tsy nandre tenin'Andriamanitra fa izao efa nitendren'Andriamanitra ao amin'ny famonjena ary tsy hamelany raha tsy mandohalika eo anatrehany dia manambara ny tenin'Andriamanitra dia mitory ny tenin'Andriamanitra dia ampidirin'Andriamanitra ao amin'ny ankohonany dia ampidirin'Andriamanitra ao amin'ny asa mpamonjena ianao ho tahaka an'izany io ianao tonga eto ianao izao androany tsy hoe ianao salama dia tonga tsy hoe ianao efa nivavaka hatramin'izay dia tonga tsy hoe ianao nanao soa dia tonga non Andriamanitra nefa nanendry anao mbola tany amin'ny tahandro fahagola tany dia efa notendren'Andriamanitra ianao ka na tianao na tsy tianao azy ianao dia izao raisy ilay asa mpamonjena nataon'i Jesosy raisy ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy ho anao teo amin'ny azo fijaliana izay no lala-mpamonjena notendrena ianao fa mahaiza mandray mahaiza manararoatra mahaiza miaina izay fifidianan'Andriamanitra izay ary raha nanaraka titobilitsika tamin'ny zoma dia voaresaka izay fa io fifidianan'Andriamanitra tsika io dia anisan'ny lala-mpamonjena hahatonga antsika hiara-belona amin'ny Kristy na matsiaro tsika na matory jerena izany na inona momba antsika dia izao any Jesosy tsika efa nofidinitsika efa ao anatin'ny famonjena tsika dia mahaiza miaina izay fifidianan'Andriamanitra sy famonjenantsika izay dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika ny fiadanan'Andriamanitra amen.
Aladi fa rumeful Desember Reca Brocus Florif Aladi fa Teru
ala din fitardimana itong tapu FPMA ex Marsay itu na nambaka ka dipitar na remadin sin vaja mazana api falina tra riawana nuyara pana tikara itra amnenara Jesu Kristi tumpu wan serita malalna demanta sat voansu numasa aptumuna wanarionin fasawana sinfia danana aviamna demant si Jesu Kristi tumpu pamujetic isautra si tiran me arean me vuneta na demanti sikia io pitangana am famakina ni buku Isaya tu faru me fulu nesin fai fata katra fai buku Isaya tu faru me fulu nesin fai fata katra fai uvakitsikia am nenara Jesu Kristi am zadian rani ke den rawe bitiran miasunya nara apa fataro ada firenena dia apa teru fai fansata nenara maka lasan bahasa lebih itu au fata tan di sana miasuma sini kurna pada itu no terima amin. nun suri entrana tono tamnai sunui zo fan po fa de ranai manui zo aukan fa nai no masna am fan ka nai tatira kam nau ate mat
Kau funai tau ani so tu na yuji muna na iso. Amni naran Yesus Kristi tu. Amen. Pita kalpikun. Rewa malala. Yenui am di fanatana tin manabara sita puna de mata. Yesuri am nariuni fulent jarit kin fav nir ardul purit. Aku asamelim fanai am namanya. Kai fampiatra si famila yirka ta akan namilan na mantra ni kariwong Kristi. Kuam zani ke oka na kana de mantra na rio ta akan sana kawala. Ari madiana tiabana tun tiabana de mantra si tiaba Yesus Kristi anario. Amen. Riawan sinata tira kai sa sita punade mati zani sikia. Ko ka na tu yakin fauta sikia. Yo na te ka nara ka opu sikia. Izo tun baba kai so. I baba kai sikia. Rea de mantra stu pamunji si pamuang manav tanayo
masina ianao ka maka ala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpanota-mahatra manesy tena sy miaingy ny fahazoana sy ny elokay eo eto anatrehana. Izay dia nanota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa, sady mitorotoronina sy teraka tamin'ny eloka sy ny fahotana koa. Noho izany dia tokony ho very sy elona mandrakizay izay. Nefa noho ny fahasoavana sy famindraponao lehibe dia mifona sy mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay sy Tompon'Andriamanitra. Mamindrafo aminay, mamelà ny elokay. Ry Andriamanitra Tompo, Ray any an-danitra, mamindrafo aminay. Ry Jesosy Tompo, mpamonjy izao tontolo izao, mamindrafo aminay. Ry fanahy masina mpampiorina anay io, mamindrafo aminay. Amen. Raisao am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka amin'ny Tompo amintsika hiaretrana. Hoy Tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoka ny fanekeny fihavanako. Raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy moavitra noho ny fahotavatsika. Voavela ny herokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Afiadaniny ny tebon'ny tany ho azy. Petraka ny fiainana. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny tenin'ny Soratra Masina isika. Alohan'izany dia ataontsika ny hira fahaenina ambin'ny folo sy roanjato. Hira fahaenina ambin'ny folo sy roanjato. Ny teninao Tompo. Iara-kivavaka isika ary avana. Andriamanitra misaotra anao indray izay fa noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao dia nahatratra ty alahady 12 volana Desambra, fotoana izay nankalazana ny aladin'ny fitandremana sy tondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany. Mankasitraka anao izay fa fahasoavanao sy fitiavanao izany. Dia tsinjovy taio izy ny ankohonany Tompo amin'ny asa izay notendrenao, izay nanendrenao azy. Tompo, tonga eto amin'ny fotoana makina ny teninao sy tondrana ny afatrao ihany koa izahay, dia mangataka ny fanahy masinao mba hameno anay rehetra, andrakotra anay, ka ho an'izay hamaky ny teny dia aoka mba ny fitarihan'ny fanahy masinao izany. Ho an'izay hitondra ny teny dia aoka mba tena ianao no hiasa amin'ny fanahy masinao ka ny teninao tokoa no voarainay. Ary ho anay izay hiaino ny teninao Tompo dia kasio ny fonay mba ho tonga toy ny fon'ny zazakely tonga mora anarina, ary dia kasio mba ho tanolonaka anirian'ny teninao tokoa. Dia aza atao mpiaino mpanadiny fotsiny izahay Tompo, fa atao tonga mpiaino mpakatoa mba aizanay mandeha araka ny sitraponao. Dia apetraka am-pelantananao izao fotoanan'io izao. Misaotra Tompo. Amen. Amaky ny tenin'ny Soratra Masina isika,
izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Zefania toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny 12:10. Zefania toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny 12:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ry Ziona zanaka vavy, manaova fefifaliana ry Israely, mifalisy sy miravoravo amin'ny fonao manontolo ry Jerosalema zanaka vavy. Ny tompo efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Ny tompo mpanjakan'i Israely no ao aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia holazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ry Ziona, eny aza miravoravo tanana. Ny tompo Andriamanitra no ao aminao, mpiady mahery sady mpamonjy. Hifaly sy ravoravo no ny aminao izy, angina amin'ny fitiavana izy, hifaly amin'ny fiobiana no ny aminao izy. Angoniko izay manana ny andro firavoravony dia ireo izay rehetra lavitra anao ka hitambesaran'ny latsy. Amen. Dia hotoizantsika ny famakinany teny izay hitantsika ao amin'ny Filipiana toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Filipiana toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Mifalia mandrakariva no ianareo tafaray ao amin'ny tompo. Eno iaho mifalia maneho fandeferana amin'ny olona rehetra, tsy ho ela dia ho tonga ny tompo. Aza manana inona na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fo feno fankasitrahana. Ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'ny olombelona no hiaro ny fonareo, sainareo satria efa tafaray amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Ho faranantsika ny famakinan-teny ao amin'ny filazantsara no Luka toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Évangile de Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. C'est la continuité le passage nous parle de la continuité de la prédication de Jean-Baptiste envers la nombreuse foule qui est venue pour se faire baptiser par lui. Verset 10. Les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que ferons-nous? Il leur dit: N'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que ferons-nous? Il leur dit: Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous: Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vanne à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana anamarana ny tenin'Andriamanitra amintsika isika izao. Misaotra indrindra ny mpitandrina fanomanana ranorato filoha manampy ny foibe izay tonga eto anatanteraka amin'izao alahadin'ny fitandremana eto amintsika izao sy hitondra ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hitsanganany dia ataontsika mpitsanganana ny hira fa 7:30. Hira fa 7:30 ny andininy voalohany sy fahadimy. Mbola hiaraka hivavaka isika. Araka ny tononkira izay nipetesinay to dia miandrandranao izahay. Miandrandranao Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Araka amin'ny teninao raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia mpivoany ianao. Aoka ianao mpivoany afatra izay horaisinay amin'izao aladin'ny fitandremana, aladin'ny mpitandrina izao. Ka tena ho anao tokoa ny fiderana, ho anao ny lazabe, ho anao ny fanjakana, ho anao ny araba, koa mitenena araka ny fombanao fa vonona iananao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tandrina Zanora-ndrenandrasana mianakavy, ry vahoakan'Andriamanitra izay tafavory eto, ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ary Jesosy Kristy. Tsy fahazarana fotsiny no ilazana izany, no itenenana izany, fa ny tena fahasoavan'Andriamanitra ary tena fiadanana tokoa no hitoetra amintsika. Ny teny avy amin'ny soratra masina novakitsika teo ry havana, raha ny taratasy ny soratan'i Paoly any Filipiana no jerentsika ny Filipiana 4:7 dia tena manambara n'ilay fitiavana mihoatra noho ny fahalalana rehetra izay ampitoetra antsika ao amin'ny Kristy. Ary rehefa soavana izay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra izay no itena hitoetra amintsika tsirairay avy. Mamela ahy hanampy kely amin'ny perikopantsika teny avy amin'ny soratra masina iray no raisina. Mino aho fa fatantsika ary mety diso fatantsika ry havana, kanefa amin'izao alady izao somary salasala ihany satria nambara tamiko hoe aladin'ny mpitandrina ve sy aladin'ny fitandremana, fa sady aladin'ny fitandremana no aladin'ny mpitandrina. Raha fitandremana mantsy dia liasa le ministera, fa raha mpitandrina dia le mpitandrina izany no mankalazan'Andriamanitra noho ny mpitandrina misy amintsika. Fa
miaraka ankalazaintsika Andriamanitra no ny asa fitandremana sy anoho ny mpitandrina izay nomen'Andriamanitra antsika eto amin'ny FP-Matafo Aix-Marseille. Ny teny avy amin'ny soratra masina dia andininy ray ihany izay hita ao amin'ny taratasy ny soratany Paoly apôstôly ho an'ny Timoty ny andiny fahatelo, azafady ny toko fahatelo ny andiny voalohany ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mahatoky izao teny izao. Raha misy olona maniry ny asa ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Raha misy olona maniry ny asa ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Izay mpitandrina ary ao anatin'izany mpitandrina pasteur Jean-Nour Andrenandrasana mianakavy dia mino ao fa tanatin'ny fiainany izay nitarika azy, nitondra azy ho mpitandrina, ho mpanompon'Andriamanitra anatanteraka asa fitandremana dia nahita ny atsaran'izany asan'Andriamanitra izany. Na dia zavatra tsy molo ary atao hoe sarotra dia sarotra ny fitandremana ny olon'Andriamanitra izany, nefa asa masina, asa saripady, asa napetraka Andriamanitra, ary dia asa izay tsy metehitra amin'ny herin'ny teny fa metehitra kosa amin'Andriamanitra izay manome hery hatrany anatanterahana ny asa fanompohany. Isika rehetra izay manao fanekena mianatry an'Andriamanitra ary mpitandrina dia manao fanekena atry an'Andriamanitra ry havana. Isika rehetra na dia mpandray ny fanasan-tompo fotsiny aza dia manao fanekena mianatry an'Andriamanitra. Ny olona izay ho décolony, ny olona izay atao mariage, zany hoe manamasina ny fanambadiana, dia misy fanekena atao ary mahafinaritra dia izao. Matetika dia ina moa teny antsika ary ny herin'iza tsy henoko tsara nareo herin'Andriamanitra ny antsika manatanteraka izany. So dia mihefitsika hoe satria mpitandrina dia mihoatra noho ny rehetra, raha marina mpitandrina mbola laika ihany fa laika izay nitendren'Andriamanitra manokana, hanana asa masina manokana izay hikarakara, hikolokolo ny olon'Andriamanitra. Ary mahatsapa fa ao anatin'izany asa masina izany dia izao, itsika tsirairay avy ireo dia nandatsan'Andriamanitra ny rany. Na iza isika dia nandatsan'Andriamanitra ny rany satria noforoniny isika ary araka amin'ny teniny hoe fa ny zanako sy ny asan-tanako ao izy aoka ho didika any, fa amin'izany adidy izany dia izao maniraka mpanompo Andriamanitra tahaka ny any rany. Any pasteur Jean-Nour Andrenandrasana mianakavy, ataoko hoe mianakavy satria tsy irery manatanteraka ny ministera, ny mpitandrina, maniraka olona izay anatanteran'Andriamanitra ny fikarakarany ny tsirairay amintsika. Ary dia izao satria olombelona ihany mety tsy ho tanteraka amin'ny asa ary mino marimarinao satria ao anatin'izany avokoa ny mpitandrina rehetra izay manana fikasana maro samihafa ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, manana fikasana maro samihafa izay hahasoa ampitombo ny fiangonan'Andriamanitra. Fa zao matetika dia mety tsy tanteraka avokoa fa zay na dia mpitandrina azy eo ny fisainan'olombelona izay hitarika ny avaokan'Andriamanitra, fa indraindray hafa ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana. Ary matetika indraindray mety ohatran'ny eritreritra an'izao ilay fiangonana fa tsy ohatran'ny zavatra hafa mitanteraka. Raiso ho sitrapon'Andriamanitra izany, fa misy ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy azontsika hitovirana mihitsy fa miten'Andriamanitra izao no atao. Misy kosa mety sitrapon'Andriamanitra manao hoe avelako ataonao permissive amin'ny teny frantsay kanefa
ny zavatra rehetra dia maninona moa mahasoa an'izay rehetra tia an'Andriamanitra. Fitaovan'Andriamanitra ry havana no mitarika ny mpanompony anao ny asa masina, ny asa sarotra, kanefa dia asa lehibe apetrak'Andriamanitra. Zavatra telo no tiana zaraina amintsika ry havana mikasika an'izay hoe fitandremana izay. Amin'izao fotoana izao isika FPMA taty moa natao ny synode ary mety nisy nahino tsara n'izay zavatra nambara isika mikasika momba ny hoe mpitandrina eto amin'ny FPMA. Tsy ampy ny mpitandrina ry havana eto amin'ny FPMA. Misy natao hoe crise de vocation. Izay mahatsara azy hoe sady alady ny fitandremana ihany koa anambarana fa hoe mety misy antso ihany koa ho antsika ka mety todina amintsika le hoe mety maniry anao ny asan'ny mpitandrina dia aniry asa tsara. Vao tonga avy any La Réunion izahay sy pasteur Jean Teddy Ramahery John nananatanteraka misiona tany 20 taona ny fiangonana FPMA La Réunion ary fa misy ihany koa fiara-mivavaka izay atao hoe tsanta FPMA izay nanatanteraka amin'ny voalohany indrindra ny fanokanana ireo mpandray vaovao fanasan'ny tompo. Ary tanaton'izany dia nahavariana fa nambara tamin'izy ireo na tamin'ny an-dany na tamin'ny ankilany manao hoe tsy ampy ny mpitandrina eto amin'ny FPMA. Fa ny any manan-karena mpitandrina be ry havana, misy eo amin'ny 7 ny mpitandrina any ary isaoran'Andriamanitra satria afaka mifameno farimbona ireo mpitandrina ireo. Misy natao hoe fiara-miasan'ny mpitandrina zao natsangana tany, fiara-miasan'ny mpitandrina ao amin'ny Nosy La Réunion. Fa tanatin'izay satria nambara fa tsy ampy mpitandrina dia nahavariana fa nisy fahalafaratsiny olona roa izay nilaza hoe tena manirana ao asampitandrina ary hita miramirana eo amin'ny tavany ilay finiavana tokoa anao an'izany faniriana masina anao asampitandrina. Dia nomena ity teny ity hoe raha misy olona maniry ny asampitandrina dia maniry asa tsara izy. Mbola ao anatin'ny faniriana, mbola tsy nanomboka ny fianarana, ny sasany efa manana master 2, ny anankiray efa manana saika ho doctorat amin'ny zavatra hafa, kanefa dia zao mahatsiaro ilay antson'Andriamanitra. Tsy tongatonga foana ry havana ny hoe anao asan'ny mpitandrina izany, fa misy fandresen-dahatra ary mety misy atim-panazy any anaty zay vao tonga amin'ny fanampahan-kevitra. Ary ataoko hoe ny voalohany amin'ny teny français de conviction de vocation, saro-patarina ry havana izay sy pasteur Jeannot Randrianandrasana moa zany samy amin'ny faculté anankiray nisy anay teto tany Aix-en-Provence. Ary na dia tsy nizara tamika ary izy ahoana ny natonga azy ho mpitandrina dia nitera hoe saro-patarina ny sitrapon'Andriamanitra na misy ara finiavana. Mety matahotra ry havana raha misy olona avy hatrany miteny hoe zahay fa natao pastera ka ohatry ny afahafa ihany ohatry ny hoe misy olona miteny avy hatrany hoe izao no afaka ho diakonina amin'ity fiangonana ity asany fiavina aminareo zany satria milaza amin'ny tenany hoe avita azy. Fa anatin'ny fahalemetsika ry havana no iasan'ny herin'Andriamanitra. Fantarareo moa Lutera mpanitsy fivavahana, réformateur, izy ny voalohany. Ary tamin'ny nanitsy fivavahana izy dia zao ny zavatra nitranga tamin'ny fiainana. Izy avy hatrany dia tsy nieritreritra ho pretra, fa ny zavatra nitranga tamin'ny fiainana. Il faut toujours qu'il y ait un déclic. Miresaka an'izany nisy déclic taty amiko, mino fa nisy déclic koa tamin'ny pasteratsika. Fa misy ny déclic. Ary ny déclic ny Lutera, raha misy mahalala an'izay nareo tena mahafinaritra, ny teny foana hoe mena bonbon fa tsy manana androany.
fa tena raha nahita ny tantarany Lutera ianareo, raha namaky ny tantarany Lutera ianareo dia hitanareo fa ny déclicany dia zavatra anankiray. Nisy fotoana avy be ny orana, ary tamin'ny avy be ny orana dia nisy avandra, tsy vita nisy avandra fa tena saika nisy varatra be, ary varatra izay tena mandoro ny hazo izay nanodidina azy. Tena tahotra be izy dia niteny izy hoe Tompo, raha tena misy ianao dia izao arovy aho, ka raha tsy maty amin'izao aho dia anao pretra, satria pretra izy tamin'ny voalohany. Za tsy miteny hoe nandositra zavatra pastor Janot dia lasa mpitandrina noho izay. Misy déclic foana ry havana. Isika izao mety misy antsoin'Andriamanitra. Izay tamin'ny faculté de théologie ry havana, efa misy dokotera, efa misy olona manana antona safa no nanao faculté de théologie. Ary mety izay ny tarika ny olona anankiray hoe iofana fa mety mbola tsy mahatsiaro vao antso tanteraka amin'Andriamanitra. Rehefa teto amin'ny tsika teto zao nisy fotoana ko raha tsaronareo efa mpitandrina ihany teto, nisy katekimena anankiray nahavariana mihitsiny, metraka fantaniana foana ny olona, metraka fantaniana foana ny olona, dia avy eo farany dia niteneniko hoe tsalova antsika aloha ivelan'ilay katekimena zany miona ohatran'ny sarotra be mamaly fantaniana sarotra izay hipetrana, satria nangetaeta ny hahalalan'Andriamanitra misimisy kokoa izy. Ary izay ny antony nanaovan'ny katekimena. Ary zao tateorina dia nitentana sao dia tsara manao teolojia ary ianao, tena anao teolojia ity rahalahy ity, ary dia isaoran'Andriamanitra fa nahazo ny diplôma teolojia izy, ary dia nanana ny lalana izy, tsy niasa tato amin'ny FPMA izy fa tsy manino zany, fa ny zava-dehibe dia izao natsara antso izy mifarana. Zany hoe niofana fa tsy mbola tena natsiaro ihany tsy tanteraka izy aloha, mbola tsy volona izy, mbola tsy nieritreritra izy ho mpitandrina, fa ny fianarana nataony kosa nanitsy zavatra marobe, ary natonga ny vocation tao aminy lasa karazana hoe nanenjika azy. Fantarao hoe zany hoe vocation manenjika zany, misy olona dia nanao teolojia dia mahita fa hoe ohatran'ny tsy tsara indray zany asana mpitandrina zany, mety manahirana azy mijery ny mahazo ny mpitandrina. Fantarao hoe mpitandrina tsy voatery hoe fifaliana foana, ary mety misy mpanohitra azy amin'ny mpitandrina, nahita an'izany. Misy zany hoe manao pétition contre mpitandrina, nahita an'izany atoko. Zany ve no sahaza ny mpitandrina izay nafoy zavatra rehetra, anatanteraka ny asan'Andriamanitra, lasa misy manohitra. Sanatriavana amintsika zany, sanatriavana amin'ny pasteur Janot, fa tiako lazaina aminareo hoe tsy mora, satria raha vao tsy mitombo fomba fijery, raha vao tsy mitovy na hoe fomba fiainana ara-panahy dia mahavariana, satria tsika dia izay on essaie toujours de créer une manière type, azafady ny fiteniko hoe tahaka izay tokony izao ny mpitandrina, tokony izao. Firifiry ny hitako manao hoe lay ny komity indray no miteny mpitandrina hoe izao no tokony ataonao, nefa ilay mpitandrina natsoin'Andriamanitra araka izany. Sanatriavana amintsika izany ry havana, fa raha toa apetraka Andriamanitra mpitandrina iray dia izao manana izay niveran'Andriamanitra azy hitondrana ny fiangonana izy. Ary anatin'izay hoe efa be dia be ny teniko aminareo hoe dokotera lasa manenjika les vocation, satria na tsara hoe aleo aloha hijery tsara zay vao anao mahasamapatahotra mahita an'ilay hoe zay mety ho azo mitandrina. Tsy mihemitra noho ny amin'izany satria tsy asan'ny mpitandrina, fa asan'Andriamanitra apetraka mitandrina ny fitandremana ry havana. Asan'Andriamanitra apetraka mitandrina. Ary ataoko hoe tsy tanteraka izay fa mieritreritra manao hoe maninona raha zao nitondrana azy, satria mihevitra tsany, mihevitra hatrany ny ampantsoana ny fiangonan'Andriamanitra. Ary izay nambarany soratra masina, aoka hevitra ny ampandroso ny fitiavana
sy ny asa tsara izay foana no imasoan'ny ampitandrina manatanteraka ny asa masina izay apetraka amin'ny ho fampantroana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany dia tsy nafany fiangonana izany. Manenjika ny vocation rehefa avy eo na dia matahotra aza ny asan'Andriamanitra dia mahatsiaro an'ilay teny hoe ny herin'Andriamanitra no entina tanterana izany inty ao ary iraho ao. Zay le hoe conviction de vocation. Ary rehefa apetraka amin'ny asany amin'izay ary vita ny fianarana manenjika ny vocation anatanteraka ny asa dia ny faharoa dia hoe l'exercice du ministère. Ary hitanareo fa eo Andriamanitra no manefa mamboatra na iza isika amboarin'Andriamanitra dia koa no namboarina na mpandrefana san-tompo amboarina satria manomboka eo no manao hoe mamaky baiboly sy mivavaka isan'andro arak'izay farany azo atao dia manana asa manokana mikolokolo ny ara-panahintsika ny mpitandrina dia araka ity teny ity raha ohatra ka vakintsika ry havana ny Timoty voalohany toko 7 manontolo dia hitanareo fa mitapany voalohany dia milaza momba ny amin'ny mpitandrina tokony toy izao mpitandrina tokony izao ary zao mahafinaritra avy eo ny dekôlina tokony toy izao apetraka ohatra ny mpitandrina ary lazaiko anareo fa zavatra sarotra izany satria tenena foana ny ankizy hoe zanaky pastera ny ianareo tenena ny vady hoe vadin'ny pastera any tsy ankizy namainao tenena dolo hoe tokony alaina ohatra ianareo fa tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsiry havana fa mivavaka ary fantaniana hoe mivavaka ve isika ho any-mpitandrina mino fa manao an'izany ianareo fa raha fa kely ny isaky ny alady manao hoe mitondra mbavaka ny fianakavian'ny mpitandrina satria tsy mora izany tsy mora satria misy natao hoe azafadaka ataoko amin'ny teny frantsay pression an'ny fiarahamonina manao hoe di ary tao ohatran'izao ny zanaky pastera oatra zao tsy sanatriavana amin'ny pastera zany ao zany afa tsy zay fa zay ny asa mitandrina ny rey dia satria apetraka ohatra dia manakina ny olona mora mitsikera ny fiaina ny mpitandrina kanefa dia zao apetraka Andriamanitra izy zay atao hoe tsisy tanteraka. En fait quand Paul écrit ici il écrit à Timothée ce qu'il essaie de dire c'est idéalement idéal hoe zao ny idéal indrindra kanefa mety tsy ho tanteraka amin'izay satria tsy misy tanteraka isika na iray aza dia apetraka koa ho ray aman-dreny io sy tena sarobidy ho antsika malagasy na mitana hoe protocolairement parlant hoe ahoana fipetraky ny mpitondra fivavahana mba fantarareo moa fa ho antsika malagasy ny mpitondra fanjakana no voalohany amin'ny protocolaire fa faharoa avy eo avy hatrany dia mpitondra fivavahana ary mbola mafy ho any mpitandrina no manana an'izany eo amin'ny sorony fa ray aman-dreny fa ho antsika raisitsika ho ray aman-dreny ve 20 taona no pastera voalohany nanomboka ministera sahirana be nahoana satria efa zoky ray aman-dreny daholo ny mpiara-miasa atao amin'ny komity dia na dia ilay andehanao hihinana sakafo voalohany mialohan'ny olona za sarotra be satria tsisy nihinana ny olona io zay sabinina tsisy nihinana ny olona raha vao tsy mihinana ilay pastera manomboka voalohany satria miteny daholo ray aman-dreny mpitandrina any ianao ray aman-dreny eny ka dia ilay voalohan'ilay tafy manao hoe ndany ianao tonga dia servira voalohany fa manjary tsisy hinan-kanina mihitsy ny olona ela mihitsy avao na tsara an'izay hitanareo na dia misy ara hoe conviction de vocation fa rehefa manao ny exercice du ministère dia somary sahirana ihany ianao hoe ray aman-dreny kanefa dia zao tahaka ny tenen'ny tompo hoe izay nametrahananao teto ray aman-dreny ara-panahy dia raiso izay adity zay aza manany amin'izay dia isaky ny misy sakafo dia iny amin'ny voalohany tonga tsy hoe zay na botrabotra avy eo fa
voalohany tonga andeha hisakafo a mba hafany rehetra rehefa se servira ny mpitandrina mivaly mianakavy dia se servira ihany koa any olona rehetra ary dia nanomboka tamin'izay ohatrany hoe ay tena ray aman-dreny ara-panahy fa zao raha ray aman-dreny ara-panahy tokoa ary ny mpitandrina izay ananantsika satria izay ny lazana azy dia misy ten'Andriamanitra hoe raha ray ao aiza ny ajako raha Andriamanitra ao fa tsy Andriamanitra moa ny mpitandrina fa raha ray izy raitsika ara-panahy dia zao omentsika niaja amin'ny maha ray aman-dreny azy zany no anatranatra totratsika ary havana minao fa misy an'izay apetratsika amin'ny toerana ny mpitandrina izay manana maiza azy satria tsy isika nametraka azy fa Andriamanitra nametraka azy hitarika antsika ary apetraka hitarika ny voaka an'Andriamanitra fa tsy ho taritina koa sao dia tsika indray manao hoe ho kadreko ny pasteur non tsy mety zany ry havana isika no tarihany Andriamanitra amin'ny alala mitandrina tsaroko ny toriteny nataon'ny pasteur Zanon indray andro tany anisy tena niraikitra tato le izy hoe izay mpitandrina eo izy sao dia mihevitra reo izy no rahantsika tsy izy mihitsy no rahantsika fa zay ataon'Andriamanitra izy amboarin'Andriamanitra izy mba hitarika atsika ho any amin'ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanymasina ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra panneau d'indicateur izahay miteny hoe ary ny lalana fa sao dia ny mpitandrina no arahantsika lasa culte de personnalité an'ilay mpitandrina raha zay ka dia mivavaka isika anatanterahana izany asa masina izany ary misaotra an'Andriamanitra fahatelo farany ravana dia zao doute joie et reconnaissance ao anatin'ny asan'ny fitandremana tsy mora ny asa satria ny tena marina dia zao ary indrindra amin'ny tany laïque eto Frantsa ny fanjakan'Andriamanitra no ambara ary fanjakan'Andriamanitra izay manohitra ny fanjakan'izao tontolo izao izay ny mahasaritra ny asan'ny mpitandrina izay mahasaritra ny asan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny oui parce que c'est le royaume des cieux par rapport à le royaume terrestre zany hoe royaume ny fanjakan'ny lanitra de l'état izay no zavatra misy satria tsy hifanaraka mihitsy ny fanjakan'ny lanitra sy izao tontolo izao ary natsoan'Andriamanitra isika fiangonana mba ho tena jiro mirehatra ho fahazavany izao tontolo izao fa sanatria hanamaizina ny izao tontolo izao mba ho hitan'olona mba ho hitataratra fa tena kristianina isika ao anatin'izay ary rehefa miteny izay dia misy ny mety ho maizina natao hoe maizina dia ny asan'ny ratsy ny asan'ny fanahy ratsy izay mety anao izay ampikorotana ny fiangonana mety anao izay tsy andeha araka ny fitrapon'Andriamanitra dia mampitandrina ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy miady amin'ny fomandrana ianareo ary tadidio fa fanjakan'ny lanitra ny torentsika fanjakan'ny lanitra fanjakan'Andriamanitra ny fiangonany ary izay tsy voatery hifanaraka amin'ny fanjakan'ny tany sy izao tontolo izao ny vavaka ataoko isan'andro resaka joie ny vavaka ataoko isan'andro dia zao meo anay tompo natohinantohinana zavatra mitranga amin'ny fiainanay na amin'ny fiainana mampitandrina izay mivavaka atao ho an'ny mpitandriny fiangonantsika dia omeo anay ny fifaliana manana anao ho tompo sy mpamonjy zay nangatako amin'ny tompo fa ny faharoa dia omeo anay ihany koa ny fifaliana manana anjara asa fanompoana ho fampantroana ny fanjakanao ity-tany dia tsinona fa ny fiangonana izany aoka ao anatin'ny fifaliana dia hitanareo tsy tsara anatin'ny fisentoana zay moa zany no ambara amin'ny hébreu satria sarotra manao asa anatin'ny fisentoana fa mba ao anatin'ny fifaliana ary mandainga izay mpitandrina raha tsy manao hoe mahita fifaliana na dia sarotra dia sarotra aza ny asa mahita fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra manatanteraka ny asa masina hitandremana ny vahoakan'Andriamanitra ary zany no mampisaotra
an'Andriamanitra amin'izay rehetra misy. Hitanareo moa tamin'ny anisan'ny ao anatin'ny Filipiana toko fahefatra teo dia misy an'izay mihitsiny hoe misaora an'Andriamanitra. Isika ve afaka misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny nanomezana mpitandrina amin'ny fiangonana. Ary zao natao hoe reconnaissance. On reconnaît, on a une reconnaissance envers Dieu, mais on reconnaît également le ministère assumé par notre pasteur et sa famille. Zava-dehibe zany ry havana. Tsy lasa mpitandrina akisendrasendra ny olona, ary raha nisy arana natao hoe doute fa na ina mety misy adipana na misy olona efa mpitandrina za mieritreritra. Misy zany misy mpitandrina nandeha dia tampotampoka teo dia aloha hijanona tsy mpitandrina tsony, asa nisy inona. Fa mety ho sendran'izany eo mifandresen-dahatra isan'andro men'Andriamanitra amin'ny asa. Pasteur Jean-Laurent Andrenandrasana Mianakavy, mino fefanandalo tamin'izany rehetra izany ianareo, ary manao etoana izahay ny fifalianay manana anareo ho ray aman-dreninay ara-panahy izay mitarika anay vahoaka an'Andriamanitra. Ary ny fanirianay dia ingane ao anatin'ny fifaliana sy ao anatin'ny fankasitrahan'Andriamanitra no ahatanterahanareo izany asa masina lehibe apetraka Andriamanitra aminareo, dia ny fitandremana ny ondriny, dia misaotra amin'ny asa be rehetra ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra ny mpanovon'Andriamanitra izay mitondra ny afatra ho antsika, ny fanahy masina ny asa lalina potsika, hieritreretantsika izany teny izany ary hiasa ao anatsika manakariva. Eo anatreo izany dia hanambarany finoantsika isika ka aoka isika hiaritsangana. Fanekim-pinoana fahatelo no ataontsika amin'izany, izay manao hoe
Inon'Andriamanitra tsy toa mpanorona lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fiara, Andriamanitra dia mahatsapa tamin'ny taloha indrindra. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana isika, fa fony mbola mpanota isika dia maty amin'ny Jesosy Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zananay tompontsika ao. Tonga izy tany sy hamonjy vera. Izy milarina famarinana ary izy dia tsy miova maly sy anio ary manan'izay. Mino fanahy masina ao. Izy no manambara farinazika fa zanak'Andriamanitra. Fanahy iray ihany nanao batisa sy rehetra ho tena iray. Ny fanesena zay mandresy izy tombontsara dia tombo ampitomboy. Mipetraka ny fiainana. Tonga eo amin'ny fotoana izay hitatazana ny rakitra isika. Misy ireo valopy izay efa nozaraina tamintsika izay asiana ny fanomezana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Izay mbola tsy nahazo izany dia afaka mangataka amin'ny diakona ho tanterahantsika ny fanangonana izany valopy izany, ary ao anatin'izany no anaovantsika ny hira fahadimy efapolo, hira fahadimy efapolo, hira FFPM. Etonga ho antsika ny tompo. Oh
Koa makataka ny tompona baika itsangana. Mbola faly miaraba antsika indray nahatratra izao lahady faharoa ny volana desambra izao izay natoka antsika hitondrana ambavaka amin'ny fitandremana sy ny fehi-pitandrina mianakavy. Miaraba manokana ihany koa any pasteur Falimanana Rarin-drato mivady izay tonga soa teto amintsika namaly ny antso dia faly hatrany mahita anareo sy mandray dia ny tompony omba anareo hatrany amin'ny asa rehetra ataonareo. Misaotra tompo dia misaotra ihany koa mpitandrina nitondra ny afatra ho antsika androany. Ary misaotra ny Andriamatoa Charles Rakotoniaina nitaka antsika tamin'ny fotoana ihany koa. Ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Raha misy amintsika androany voalohany tonga mivavaka eto amin'ny tafaka Samarsay dia mba angaviana izy mba hitsangana tompoko. Dia faly mandray anareo ny tafaka Samarsay, ny tompony omba hatrany amin'ny fikasana rehetra ataonareo dia ny ekipa accueil dia handray anareo aoriana izao fotoam-pivavahana izao tonga soa tompoko. Toy izao indray ny fandarana ny programma fankalazana ny Noely. Amin'ny alahady fa 7 volana desambra izao dia fankalazana ny Noely ny ankizy manomboka amin'ny 10 ora sy sasany. Avy eo ny zoma 14 desambra sasakalina manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 10 ora alina. Mariana moa fa tsisy ny fizarana bûche de Noël amin'ny fotoana io noho ny ara-piana noho ny fahamiana ara-pahasalamana mialatsiny. Toy izao ny fotoana amin'izany ny tapany voalohany dia ny sampana sekoly alahady ny tily SVK, SLK, fifoazana ary ny zava-maneno ary ny tapany faharoa kosa dia antsapana ny sampana Amafy ary farana ny sampana tanora kristianina. Ny andro Noely 15 desambra isy mifandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ary misy fidirana indroa izany. Ny fidirana voalohany manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora sasany ary ny fidirana faharoa kosa manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy sasany. Ny diakona miasa ny diakona rehetra dia miara-miasa amin'io andro Noely io na fidirana voalohany izany na fidirana faharoa. Ary veotsika dia miditra ny alahady fa 20 desambra, alahady faran'ny taona fa 2024 izy io dia tokana ho an'ny 13e madakoa ny rakitra amin'ny fotoana io. Ary amin'io andro ihany koa 26 desambra no anokanantsika andraisana ireo vahiny vaovao tonga eto amintsika. Ny fanajana ireo fepetra momba ny fiarovana ny valanaretina dia mitohy hatrany fisoratana anarana, ny fanajana ny carré familial ary ny fitondrana ny masika, ny fampitana ny fotoam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom dia mitohy ihany hatrany koa. Ny fianarana soratra masina dia isaky ny zoma amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom toy ny mahazatra. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany. Ny sekoly alahady sy ny katekomena kosa dia alahady isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora. Ampatsahivina fa ny groupe CSD no miasa mandritra nyity volana desambra ity. Ary anjaran'ny sampana sekoly alahady manao fanadiovana amin'ny asabotsy heriny. Toy izao indray raha vaovao amin'ny sampana tily. Ho tanterahana androany alahady fa 12 desambra aorian'ny culte ny fifidianana ny birao vaovaon'ny sampana skoty. Koa dia manasa ny ray aman-dreny rehetra sy ny birao mpiangonana mba hanatrika izany eto am-piangonana no anaovana izany. Mametraka fisaorana feno sahady izahay mirary soa mandrakariva birao tily. Sampana sekoly alahady. Chers enfants, notre dernière répétition sera le samedi 18 décembre de 14h à 16h. Merci de votre présence. Convocation, Assemblée générale. Chères monitrices, ils sont heureux ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Psaume 119, 2.
Vous êtes conviés à assister à l'Assemblée générale pour l'élection du nouveau bureau du Saint-Penat le samedi 18 à 13h. Il y a un petit changement. Au tout début, c'était le dimanche 19 décembre qui était prévu, mais il y aura une réunion de comité, donc on a avancé le samedi 18 à 13h le bureau. Saint-Penat STK. Cher STK, le samedi du 18 décembre aura lieu notre AG pour élire le nouveau bureau de STK. Nous faisons appel à tous les STK et nous comptons sur la présence de chacun. Merci, le bureau STK. Sampana fifoazana. Ila zana fifoazana sy ny zanaky ny fifoazana rehetra fa firimbeana voazana ny bureau, mpitantana ny sampana sy ny amendement règlement intérieur ary ny poste budgétaire dia atao ny alahady 26 décembre ho avy izao aorianany culte maniry mifahatongavantsika rehetra ny bureau. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika fa raha kotomavo andria farany aina dia natsony ray ody any aminy ny 27 novembre teo. Hoy ireo reta-po aminy Razafindramafo Anitra, Rakotomavo Naly sy Joël Mianakavy ary ny fianakaviana manontolo. Lasa ny tandrazana izy ireo ka ho tanterana aoriana ny famangina. Aoka atsiaro azy ireo ambavaka hatrany isika. Gazety Mpamafy. Ho fanomanana ny édition Noël dia afaka mandefa hatrany ny article isika androany no farany fandraisana izany amin'ny 12 alina ka afaka mandefa izany amin'ny taty voahirana. Fifidianana loholona noho ny tsy fahatratrarana ny quorum tamin'ny fivorian'ny komity omaly dia emitra amin'ny alahady fa 17 volana desambra izao izany aorian'ny fotoam-pivavahana dia manantena ny fanatrehantsika komity izany. Entraide. Ho fanampiana ny fianakaviany Rakoto Arvony Jessica izay namono rainy niteraka azy dia hanao rakitra faharoa isika ny alahady fa 17 volana desambra izao araka ny fitsipika ao anaty rehefa misy fangatahana fanampiana ka oka iomana amin'izany isika. Ny famangina fianakaviana koa moa izany dia ho tanterahana ny alahady fa 17 volana desambra izao. Toy izao indray ny rakitra voangona tamin'ny alahady fa 5 volana desambra teo, rakitra 379 €, ary ny rakitra fandraisana 329 €, ezaka trano 284 €, ary adidy voaraitetsy aoriana dia 1595 €. Manentana hatrany moa izany ny ekipa finance momba ny adidy satria afaka 2 semaines dia hifarana ny taona 2021 ka hitanitsika izay mbola tsy natanteraka izany hanao izany dia misaotra tompoko. Mariana fa misy ny stand CLC etsy aoriana mivarotra ireo boky izay azo atao cadeau na fanomezana amin'ny krismasy ka ny commission akay no mikarakara izany etsy aoriana etsy. Ny banque alimentaire moa izany dia mitohy hatrany ka raha misy ny namantsika na havatsika manodidina antsika izay mandalo fasahirana indrindra amin'izao famarana n'antoan'andro ny fety izao dia afaka manoro azy tsika fa misy banque alimentaire ataontsika fiangonana antsy ambadikatsy ary raisina tanandroa ihany koa ireo izay maniry te handray anjara amin'izany. Ny fanaovana ny asa eto Vialara dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 4 ariva. Dia izay indray raha vaovao eto amin'ny tafintsika dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Tsara mafisina kely zany le boky varotany eririny ery efa tarataraintsika fa izy ireo matsy raha tokony izy tamin'ny volana novambra iny ara dia efa tokony varotana ho antsika boky masina avy any CLC izay karakaran'ny akay ka dia manasa antsika rehetra hijereny zany rehefa mirava.
tonga amin'ny fotoana manokana ho fangataham-pitahina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny vady aman-janany sika izao. Misy ireo solotena maro avy amin'ny sampana izay efa iangaviana anatiny ety ianao vavaka mandray mandray mitandrina sy ireo solotena izay hiteny ihany koa. Eo am-pitsanganan'ny ireo solotena ireo dia ataontsika ny hira fahavalo amby sivifolo sy efajato. Hira fahavalo amby sivifolo sy efajato no ataontsika ka ny andininy voalohany sy fahaefatra. Ay ve Jesosy tomponay. Ny andininy voalohany sy fahaefatra. Mangataka ny komity sy ny loholona mba handrosa ety anoloana tompoko. Makataka ny ray aman-dreny mpitandrina menakavy hitsangana. Tompoko, ny tompoko. Ry ray aman-dreny mpitandrina menakavy. Pasteur Jeannot Andrenandrasana. Amin'izao fotoana natokana ho anareo izao dia fifaliana ho anay ny miarahaba anareo sy miraritsoa ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Ary manolotra anareo izao teny soratra masina izao izahay. Izany dia hita amin'ny Isaia 7:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 izay manao hoe: fa ankehitriny ry Jakôbô, izao no lazain'i Jehovah izay nahary ianao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao
fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao ianao raha mita ny ony ianao dia omba anao raha mita ny rano ianao dia aomba anao ihany koa raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa izao Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray masiny Israely mpamonjy anao satria malala eo imasika ianao eny be voninahitra ianao sady tiako aza matahotra fa momba anao miara-mitsangana ny fiangonana ary araka ny fampianarana soratra masina manao hoe anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina ary koa aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'izay mampianatra dia fifaliana ho anay no manolotra anareo ny mariky izany fiarabana sy firarian-tsoa izany tompoko dia atolotra ampitiavana sy ampanetretena izany. Izao dia isy vavaka ataon'ny solotena rehetra eto amin'ny fiangonana sampana komitiny tafo ho an'ny ray aman-drem-pitanana sy ny vady aman-janany ka dia hanao izany araka ny favoalahatra isika rehetra. Iary vavaka isika. Midera sy mankalazanao izay dia Andriamanitra ray tompo fa noho ny fahasoavana sy famindrabonao dia afaka manatona anao amin'ny fanantenana ary amin'ny mpifaliana. Ary nao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao ary amin'izao andro hitondrana am-bavaka ny fitandremana zao dia entinay am-bavaka manokana ny mpitandrina zanao sy ny fianakaviana. Ianao tokoa Tompo Jesosy no nifidy azy ka nanendry azy andeha sy hamoa mba handeha hamoa eto amin'ity vohitra misy anay ity. Tsy nihetry ihany fa maro ireo andraikitra iantsoroany koa mangataka anao izahay tompony hanomezanao azy ny hery sy tanjaka fahalalana fahendrena azony mampita ny teny somafaly izay nekeny ho zaraina. Misaotra anao izay Tompo izay fiangonana fanotoloranao mpiandry mpiahy fanahiny ahy ko ombao sy tantano izy Tompo mba tsy ho resy ny vahakiviana amin'izany asa lehibe izany. Misaotra raha eo. Tompo, dia mbola manohy an-trano ny fisaorana anao izahay satria fantatray fa Andriamanitra manisy soa ny olona rehetra ianao
manisy ny mpanomponao izay tsaronay amin'izao fotoana alahady izao dia ny mpitandrina randrenandrasana menakavy. Misaotra fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, nanome anay mpitandrina, ray aman-dreny mpitandrina, hikarakara, hampianatra anay ny lalana makany aminao. Dia mangataka aminao izay mba ampitombonao ireo are-pahasoavana nomenao azy, satria fantatray fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Mivavaka izahay ho an'ny tokantranon'izy ireo mba hoarovinao sy ho ambinao izany tokantrano izany, ka ny fiadananao no anjaka mandrakariva ao aminy. Vavaka izahay ho an'ny fahasalaman'ny mpitandrina, ny vadiny sy ny ankonany, mba omenao hery sy tanjaka lalandava izy ireo ahafahany manao ny asa fanompoana efa nametrahanao azy. Dia taio ny ankonany ary mbola mangataka aminao ihany koa izay Andriamanitra ampitomboy vantana, fanahy, mandrakariva ny zanany mba hahita fity eo imasonao. Seigneur, nous te prions pour Louise et Mélodie, que tu leur donnes l'intelligence pour passer leur scolarité, que tu leur donnes la réussite et le succès, qu'elles soient la fierté de papa et maman, de la famille tout entière, des frères et sœurs en Christ. Seigneur, sois à leur côté pour qu'elles puissent grandir en bonne santé et s'épanouir dans leur vie. Seigneur, sois leur guide tout au long de leur vie. Ry Andriamanitra rainay ao dia hoy ny mpanao salama hoe inona navaliko anao noho ny soa rehetra nataonao anay, izay nanomezanao tokoa ray aman-dreny mpitandrina, ary tsy ny ray aman-dreny mpitandrina ihany fa mivady aman-janany. Ary misaotra anao hatrany izay nanomezanao an'izany ray aman-dreny ara-panahy izay mitaritalana anay hampianatra, hanoro lalana tsara izay efa nomanao izay feno maika samaritra izao. Satria anao miteny hoe raha misy maniry ny zava-panahy dia hampandroso tokoa an'izao fiangonana izao. Jesosy io tsy mora ny asa, tsy mora ny dia, tsy mora ny lalana izay mbola ho diavina, ka ny angatanay hamakivaky an'ity taona ity, taona rehetra, dia apetraka finampilatananao, menao hery izy, menao tanjaka izy, menao fahasalamana izy, ahafahana tokoa miarika an'izany lalana izany. Ary fantatray fa miaraka amin'ny mandrakariva ianao, ataovy tsapany fa sy mivady aman-janany fa efa mpandresy ianao, ary ianao tompono hiasa mandrakariva ho aminy. Da io mivady aman-janany satria raha misy lehilahy mijoro tsara dia ao ny vadiny manohana anazy, da io koa ny vadiny mio fahasalamana, mio hery, mio tanjaka, ary ny zanany koa izy mirahavavy dia mino fahasalamana ihany koa sy fahendrena. Dia izany ny resaka ataony aminao tompo. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao. Lehibe loatra ny fahasoavanao sy ny fitiavanao izay atolotra aminay isan'andro. Misaotra anao izahay amin'ny fahatongavana eto, hanome voninahitra anao, hiderany anaranao. Ary angatanay manokana tompo, fantatrao fa hitondram-bavaka ny mpitandrina nomenao anay izahay. Koa mangataka aminao Andriamanitra io, nomenao fahendrena izy, nomenao fahalalana izy, kanefa maha-olombelona azy Andriamanitra io dia mipetraka ho amin'ny kiony ahiahy, ny tebiteby.
koa ny angatahana iry tompo dia analanao an'izany ay azy ny tebiteby zany fa ianao dia eo akavananao mandrakariva izy ary toetra mandrakariva ianao na mivoaka izy na mihiditra izy na matory izy na mitoetra izy ianao no ny ambana azy ary izy tsy havitan'izany rery tompo fa ao ny vady aman-janany izay anampy azy koa tahio izy mianakavy tompo atateraka izany asa nampandraketanao azy izany zany angatany amin'ny anaran'i Jesosy eo. Amen. Mifanohizanay izany tombavaka sandratray ho ray aman-dreninay izany tompo tsara indrindro dia mbola mangataka aminao izahay ho an'ny felana ranandrenandrasana izay vady sahaza nomenao ny ray aman-dreny mpitandrina tokoa tompo. Mivavaka izahay mba ho tena vady-panoana azy amin'ny lafiny rehetra tokoa ifelana ranandrenandrasana. Azoto hanoana azy, hiaro azy amin'ny zavatra rehetra, hanome azy izay tandrify azy koa tompo. Ho tanteraka ao aminy tokoa ny fifaliana fa manana tokoa izy manana ny randrenandrasana zanao. Dia tanterao amin'izany fianakaviana izany tompo ny fifaliana izay omenao, fifaliana izay tsy hainy izao tontolo izao omena azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy angatahany izay. Amen. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra io no namezanao anay any pasteur izay ray aman-dreny mpanoro, mpia, mpananatra ary indrindra mpanampy anay amin'ny lafin'ny fiainanay rehetra. Tompo, mangataka aminao zahay mba hitahinao azy, hanomezanao hery azy lalandava, ampahery azy amin'ny sakantsakana maro samihafa amin'ny asa fanompony izay napetraka ao aminy. Tsy eto aminay FPM ex-Marseille ihany fa eo anivon'ny FPM rehetra tsy hakanavaka. Eny fa amin'izay asa fanompona rehetra sahaniny ianao tompo hanafihery azy, hiaro azy amin'izany asa izay tsy mora nakininao tamin'izany. Dia misaotra tompo ho anao rery ihany ny voninahitra. Amen. Seigneur, nous te remercions encore d'avoir accompagné le pasteur pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, dans sa mission de nous transmettre ton message. Guide-le encore dans ses enseignements, ainsi que sa famille. Bénis leurs projets et tous ceux qui veulent entreprendre selon ta volonté. C'est en ton nom que nous faisons cette prière. Amen. Mipetraka fiangonana. Eo dia atao hira isika, hira iarahana. Ny Covid sy fiangonana afaka manaraka satria hira amin'ny fianarana ihany, hira fanampy ny 550, hira ho ataontsika ho an'ny ray aman-dreny mpitanana sy ny vady aman-janany. Avy eo dia andray fitenenana feny amin'ny fitanisika. Hira 550, hira fanampy entiny. Alefa izy rehetra fa mafana fotsika. Hallelujah.
voalohany indrindra dia fisaorana sy fankasitrahana ho an'Andriamanitra le manome aina satria matoa isika vory toy izao dia izy mbola nanome atsika zany famindram-po zay avaoziny isa-maraina izany indray rehefa tena marary mafy tsika na rehefa midona amin'ny fahafatesana vao mahatsiaro hoe mamy ny miaina nefa fanomezana lehibe izy omen'Andriamanitra io ary tena ankasitrahana azy. Faharoa, misaotra anareo koa vory marobe toy izao na dia mangatsiaka ara ny andro -4 ny aix ny aty amintsika koa mbola mangatsiaka ihany ary tsy izao voreto ihany fa maro koa no manaraka amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube ary maro amin'izy ireny tsy afaka noho ny antony maro dia matsiaro anareo koa misaotra sy mankasitraka anareo. Ary ny tsikely indrindra dia ny fisaorana koa ny Sabina sy Pasteur Fafara Arindranto mianakavy izay tonga manotrina mizara ny tenin'Andriamanitra solotenan'ny Brafoibe fno mpanampiny Brafoibe mankasitraka ny amin'ny teny mankasitraka koa ny amin'ny fanotronana izao alahady ny mpitandrina sy ny fitandremana izao ary raisy nampitiavana tokoa ny tenin'Andriamanitra zay nafafy raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy tena marina tokoa zany fa asa tsara ny asan'ny mpitandrina satria asan'Andriamanitra le tsara sady mpanao tsara ary voalazan'ny Pasteur Fafa teo na dia tsy tena nolazainy tanteraka ary fa ny tenako dia anisan'izay nandamafy mihitsy no amin'izany hoe pasteur zany maro ny mahalala nefa le Andriamanitra tsara no nandresy lahatra tsy nanery na nampitahotra fa nandresy lahatra dia tonga pasteur ary afaka miteny aminareo hoe zahay efatra mianaka raha tsy pasteur dia tsy nahita ny fiainana tahaka ny fahitana ohatran'izao tsy midika akory zany hoe ny olona tsy pasteur dia tsy mahita fiainana fa saika matiatoka raha ohatra ka nandaza ny antson'Andriamanitra izany satria Andriamanitra tsy mba manao kisendrasendra tsy mba misy kisendrasendra ao aminy. Asa tsara le asan'ny mpitandrina nefa asa mafy koa sady sarotra izay ombonako hatrany amin'ny Jaona mpanao batisa Jean Baptiste efa teneniko matetika hoe misy itovizanay sy Jean Baptiste samy Jean fa ny anahy misy note fotsiny Jeannot. Jaona mpanao batisa dia azo lazaina hoe c'est un homme d'église et c'est là la difficulté du ministère du métier du fonction du sacerdoce. Nanatona azy ny vahoaka maro rentsika tamin'ny vaky teny teo Luka 3 mitomboka amin'ny 10 inona ny tokony ataonay dia Jaona mpanao batisa le hirak'Andriamanitra homme d'église dia tsy nanao ohatr'izao fa hoe izay manana akanjo roa aoka ny meny tsy manana celui ou celle qui a 2 tuniques partage avec ceux qui n'en ont pas. Et vous savez mieux que moi qu'est-ce qu'une tunique, inona ny akanjo, parce qu'il relève de l'extérieur, de l'esthétique, une relation avec les autres, et ce qui relève aussi de l'intimité. Zany hoe le mpanompon'Andriamanitra ary maro vavolombelona zany nareo dia zao miditra amin'ny fifaneresana ivelany sy ny any anaty intimité ny fiainan'ny olona zarao ny akanjo raha manana roa dia izay mahasarotra azy satria ireo vahoaka ireo mety hiteny hoe fa volanaonga no ny ala no ianao no mibaiky hoe zarao ny akanjo c'est dans l'ordre de propriété privée zany akanjo zany nefa izay homme d'église azy ary izay nanirahan'Andriamanitra azy ary asoa le olona ny rahana. Faharoa dia Jaona mpanao batisa teo ihany no miteny hoe mba tsy ho adiniko le izy dia hojereko amin'ny tenin'Andriamanitra tonga koa ny mpamorehetra. Ny mpamorehetra dia zao ce qui est l'ordre de la finance, ce qui donne, ce qui miankina amin'ny fiainanao. Nefa ahoana ny teniny
jaona mpanao batisa manolona n'ireo mpamory hetra reo le mitazona ny finance fakii koa ataoko amin'ny teny frantsay le izy mazava kokoa n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Tena hoe mahitsy zany ry havana satria ny olona mieritreritra hoe ohatran'izao dia jaona mpanao batisa miteny hoe rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso. Voilà un homme d'église que l'église en a vraiment besoin. Comme l'État aussi a besoin d'un homme d'État. Depuis un moment, on dit on ne voit plus d'homme d'État en ce moment, mais voilà. C'est que ni am fiangonana zany mazana no miteny izany hoe n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Tonga koa ny miaramila reo manamboninahitra miaro manana ny tanjaka ny force sy ny rehetrarehetra. Moa hoe jaona mpanao batisa nangovitra hoe miaramila ho gradé no eo dia tsy teny ahako. Que devons-nous faire, disent les soldats. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Wow. Mazana anie ny teny an'izany reo olona. Zay mahasa mafy azy, asa sarotra azy. Nefa etsy an-daniny tsy adinoina le hoe asa tsara dia mahita an'izay firindrana équilibre zay no tena zava-dehibe ary zay no tenin'ny pasteur Fafaty eo hoe ny herin'Andriamanitra ihany no ekinana hatanterahana an'izany satria raha tsy eo ny herin'Andriamanitra dia sarotra ny ianao an'izany satria na ianao manao mihoatra na ianao manao latsaka na ianao miteny mafy loatra na ianao migoragora na ianao hafa ny teninao ato hafa koa ny teninao ato ny herin'Andriamanitra irery no afaka manampy an'izany ary ny herin'Andriamanitra dia miseho amin'ny lalanareo satria Andriamanitra tsy mba manao zavatra hoe miraraka eny an-danitra fa amin'ny lalan'ny reo le mpanompo marobe indrindrandrindra ny komity sy ny olona ary ny mpiangona izay manatrika sy ny any ambadika no manome aina hery mba hatonga hatanteraka hatrany amin'izany asan'Andriamanitra izay imbonana satria ny pasteur mbola imbonana faharoa ny tenako amin'ny jaona mpanao batisa dia jaona mpanao batisa koa nisy fotoana naniraka amin'ny mpianana izy dia teny tamin'i Jesosy hoe lazao ianao ve le Messia mbola andrasana zany hoe nisy dota koa tao aminy tao amaha-olombelona azy tsy tanteraka ary eto amin'ny asa fiangonana koa dia izao na inona finiavany ny mpitandrina na inona heritreritra sy vina izay apetraka Andriamanitra ao aminy dia amaha-olombelona azy dia manam-pahadisoana koa izy ary eo hatrany any mbola manamafy an'ilay tenin'ny pasteur Fafa izay nampatseviny teo hoe ny herin'Andriamanitra no ekinana anatanterahana izany dia ho feny izay teny lava izay dia fisaorana mitafotafo ho anareo mianakavy honera be ny lany io dia le fanomezana ary ny tompo hitay anareo hatrany arak'izay fantany fatandrifya ny tsirairay satria Andriamanitra dia tsy mba tsy marina ka hanadino ny fikelezanaina izay ataonareo zahatra ataonay fitandrina pasteur Fafa zahay mianakavy izay olona natsoina tamin'izany asa fitoriana izany dia ny mitsodrano hatrany mba hahatonga atsika tena hoe azo izay fitahian'Andriamanitra izay satria izay ny faniriny izay averina sy haitsika tsy enjery hatrany hoe zaho manana hevitra heverana anareo hoe ny tompo dia hevitra hatonga fiadanana fahatsiloza izay projet an'Andriamanitra ary ampidiriny amin'izay projet izay tsika ary fahavolombelona izany zao fiangonana izao satria
raha tany aloha tany iza ny eritreritra folo taona lasa hoe ny FP Max Marseille anana trano ohatr' zao tamin'ny synode reny dia maro ny olona ny teny hoe tsy trano ihany ty fa cathédrale ary minoa ianareo fa mbola misy zavatra napetraky ny tompo zay mbola lehibe lavitra noho izao zay tahaka ny vision zay napetra ny tany am-piandohana hoe ndao hividy trano nefa tsy nisy afa-tsy piège jeune. Et là, il va encore faire des grandes choses, des merveilles. Mais il nous appelle tous, chacun, à être en symphonie. Si on n'est pas en symphonie, on est en cacophonie. Pietra ka mélodie. Dia izay mirary soa ho antsika mianakavy. Sotra tompoko. Afaka mamonjy ny toerana isika, misy fanamarena kely. Araka ny fanao isan-taona moa dia misy ny filazana zay hoe fanomezana azontsika. Ny fanomezana azontsika dia azontsika anontaniana ery amin'ny trésorerie manomboka izao amin'ny heritaona zavatra hafa koa fa zavatra rehetra zany tonga dia natolotra ho an'ilay mandray mpitandrina ka raha misy tia fantatra ny hoe ohatrinona mahazontsika zany dia afaka manontany trésorerie manomboka izao zany dia efa misy fanovana fitondrana eto amin'ny fiangonana ka izay nanaovantsika azy isan-taona fa tsy ho lazaina intsony zay zavatra azontsika fa afaka manontany ny trésoretsika. Misaotra indrindra tompoko. Tonga eo amin'ny ifarana fotoana efa mandeha any amin'ny raika ambin'ny sasany mijery ka tonga eo amin'ny vavaka trano sy fisaorana ary fangatahana isika teo rezay farana fotoana. Aokotsika hivavaka. Mbola misaotranao zay tompo ny famindraponao. Misaotranao zay satria hitanay maso ary tsapanay tokoa ny fitiavanao anay amin'ny nanomezana ny trano ary koa ny nanomezanao ny pasteur Chanon mianakavy mba hitarika ny dianay. Ny trano moa tompo dia vato ihany fa ny zava-dehibe dia ny firaisapo, ny firaisan-tsaina ary ny fitiavana ao anatin'izany fiangonana izany. Mangataka trano izay tompo satria izay tsy manana kininina izay anananay dia ianao ihany no mame. Mangataka izay mba ampinao amin'izay mbola asa miandry anay, izay mbola maro tokoa tompo. Omeo hery sy tanjaka fahasalamana izahay anaovana izany anatanterahana ny asa. Misaotranao koa izay tompo amin'ny famindraponao, ny fitahinao reto vahoakanao reto. Mangataka hatrany izay tompo ny hanomezanao fahasalamana ho anay tsirairay, fahombiazana ho anay tsirairay, ary koa fahatokisana anao hatrany amin'ny fiainanay manontolo tompo satria izay tsy manan-kininina fa ianao no manefa ny rehetra. Mangataka koa izay tompo ho an'ny ireo mpiray tanjazana aminay
any Madagasikara izany, izay mandalo fotoan-tsarotra amin'ny izao aretina valana aretina Covid izao, izay mirangatra indray any Madagasikara tompo. Ampio ireo marofo, ireo marary, da izy ireny tompo, masitrano afaka anompanao indray. Ireo manam-pahoriana tompo dia ianao no analany alahelin'izy ireo ary tahan'izy ireo hatrany. Mangataka koa izay tompo amin'ireo fanjakana izay tany mandray anay ity, mba hanao ny sitraponao hatrany ary mba hakatoa ny sitrakao. Betsaka tompony ny zavatra irinay angatahanay, fa ianao mahalala ny zavatra rehetra, ianao mahalala n'izay tena mety aminay ary ankininay aminay tanteraka izany. Izany vavaka rehetra izany tompo dia farana anay amin'ilay vavaka mamy izay nomenao anay hoe rainay izany an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny mifanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo an'io ny zanona sahazanay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay eloko natao taminay, ary aza mitondra anay mifakapanay, manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Farany izao fotoana izao, alohan'ny ametrahan'ny ray aman-dreny mpitanona fahalamanana ranon-drato ny afatra sy trondro-drano, dia ataontsika ny hira fa 450 ny andiny voalohany sy fahatelo alohan'ny trondro-drano sy ny afatra, ary ny hira faneva mandroso otrany aorian'ny trondro-drano. Miara-mitsangantsika. Amen.
manasa tsara izy ho tanteraka amintsika ny tsodrandro etononina amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fany masina ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary faray masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana fiadarana ka mampoa ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Mirava ny fiangonantsika. Les STK, on vous attend dans la salle KT, merci. Le groupe instrumental aussi devrait se réunir maintenant, s'il vous plaît. Vous venez de ce côté.